أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلنتندم manatany arahaba ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka any ity fandaharana fampatsiahivana mahakasika ny finoana islamo ity. Manaraka an'izany raha lasa nabavy anaty finoana islamo dia tsy mitsahatra antsika miderany Allah ary mandefa tsodrano feno sy fandriam-pahalemana ho ampaminantsika Muhammad ibn Abdillah alayhi afdalu salatu wa taslim. Dia fa ihany koa tsodrano ho an'ireo fianakaviana akaiky tsy ankanavaka, ireo mpanarady azy ary izay rehetra manaraka ny sordalany mandra-pahatongavana zany andro fitsarana izany. Rahala anabavy anaty finoana islamo. Tamin'ny lasa teo tsika dia naka ny mahazava-dehibe ny tantara eo anatrehany fiainan'izao tontolo zao, indrindrandrindra ny mpino islam. Amin'ny androany ity kosa dia aka tantara voalohany itsika, izay tantara ny mpaminany Adama alayhi salam, araka ny fanomezantsika fa hoe iresadresaka mahakasika ny tantaran'ireo mpaminany izay voarakitra ao anatin'ny boky masina Al-Qur'an Karim isika, ary ezahana tsy ahivina tsikelikely eto izany tantaran'ireo mpaminany izany. Adama alayhi salam dia fantantsika fa izy no olombelona voalohany ary nisy fiandohany izany olombelona teto ambony tany zany, ary izy ihany koa no mpaminany voalohany izay nalefany Allah subhanahu wa ta'ala teto ambony tany. Adama alayhi salam dia namboariny Allah tamin'ny alalan'ny tanany anankiroa ary nampidiriny tao anatin'izany paradisa izany. Tantaram-paminany Adama alayhi salam dia voatanisa amin'ireo sora miisa 7 ao anatin'izany boky masina Al-Qur'an Karim. Anisan'ny sora misy tantaran'ny Adama alayhi salam dia ny suratul Baqara, ao anatin'ny surat Al-Araf, ao anatin'ny surat Al-Hijr, ao anatin'ny surat Al-Isra, ao anatin'ny surat Al-Kahf, ary ao anatin'ny surat Taha sy ny surat Swad no misy tantarany izany mpaminany Adama alayhi salam izany. Ahoana ny fiandohan'ny tantara? Allah subhanahu wa ta'ala miteny ao anatin'ny surat Al-Baqara manao hoe wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Allah subhanahu wa ta'ala rehefa nanamboatra ny zavatra rehetra teto ambony tany, namboariny lanitra, namboariny tany, namboariny tendrombohitra, namboariny habakabaka, namboariny ranomasina, namboariny rivotra, namboariny zavatra rehetrarehetra, ny biby, ny zavatra rehetrarehetra namboariny Allah subhanahu wa ta'ala. Farany dia teneny Allah subhanahu wa ta'ala wa alladhi ahsana kulla shay'in khalqahu wa bada'a khalqa al-insani min tin. Rehefa noariny Allah subhanahu wa ta'ala zavatra rehetra teto ambony tany, vonina avokoa teo izay vonanamboatra an'izany olombelona izany. Iza ny olombelona namboariny voalohany? Mazava ho azy fa i Adama alayhi salam. Ka teo izy niresaka tamin'ireo anjely, zany napafantatra anireo anjely ka niteneny Qur'an wa idh qala rabbuka, rehefa niteny ny tomponao ry Muhammad tamin'ireo anjely inni ja'ilun fil ardi khalifa, izao dia andefa solitenako any ambony tany. Iza ny solitenany ety ambony tany? Atsika zanak'olombelona zay taranaka izany mpaminany Adama alayhi salam zany. Ka rehefa nitena zany Allah subhanahu wa ta'ala dia namaly ireo anjely manao qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Oritub Allah, hanamboatra n'izany olombelona zany nao, andeha any ambony tany izy ifamono, ifandatsandra, ary ianao ny tsirary ny rehetrarehetra any ambony tany, nefa zay anjely aneka eto manompo anao, manome voninahitra anao ary manamasina anao lalandava andro amanalina. Inona no anton'ireo anjely ny tena zany zavatra zany? Satria araka amin'ny voalazan'ireo mpahay tantara fa 4,000 taona talohan'ny nanamboarany zanak'olombelona dia namboariny Allah subhanahu wa ta'ala ireo jinn na ireo vazimba, ary nalefany tetỳ ambony tany izy ireo. Ka ny asa zay nataon'ireo jinn tetỳ ambony tany dia mifamonoana, ady, fialonana, fandatsana raha sy ny tariny. Ka zany zavatra zany hitan'ireo anjely na tonga izy ireo rehefa Allah napafantatra azy hoe ame na andefa solitena any ambony tany, dia niteny hoe andefa solitena anao hifamono tahaka n'ireo jinn zay nalefanao 4,000 taona lasa zay.
nefa Allah subhanahu wa ta'ala namaly azy ireo manao hoe inni a'lamu ma la ta'lamun, za kosa hoy Allah subhanahu wa ta'ala mahalala zavatra zay tsy fantatra reo, satria ny olombelona tiany indrindra amin'izany zavaboariny izany. Ka rehefa tapitra io zavatra io dia namboariny Allah subhanahu wa ta'ala i Adama alayhi salam tamin'ny alalan'ny tany na fotaka, ary zany tany zany dia nivolavolainy tamin'ny alalan'ny tanany anankiroa, ary rehefa vita izany endrika olombelona izany dia nitsofiny Allah subhanahu wa ta'ala ny fofinaina ka lasa olombelona i Adama alayhi salam tamin'izay fotoana zay. Rehefa lasa olombelona izy dia nampidiriny Allah subhanahu wa ta'ala tao anatin'ny paradisa. Tany no nampidirana any Adama nipetraka tao anatin'izany paradisa izany. Rehefa lasa olombelona ary lefa nananaina i Adama alayhi salam tao anatin'ny paradisa dia teo nandefa didy tompo Allah subhanahu wa ta'ala ho an'ireo anjely rehetrarehetra tany an-danitra mba handeha hiankohaka hanome voninahitra n'izany zavaboary namboariny Allah tamin'ny alalan'ny tanany zany, ary zavaboary zay tiany indrindra eto ambony tany. Dia rehefa nomena didy izy ireo dia tonga avokoa ireo anjely niankohaka nanome voninahitra any Adama alayhi salam. Ny fiankofana eto dia tsy le ohatra ny fanaovana sujud, fa fiankofana ho fanomezam-boninahitra tahaka ny olona anankiray manome voninahitra mpanjaka na manome voninahitra ny olona manankaja anankiray. Tahaka zany nataon'ireo anjely tamin'izay fotoana zay. Ka i anjely rehetrarehetra tany an-danitra dia niankohaka tamin'ny Adama alayhi salam avokoa nanome voninahitra izany olombelona voalohany namboariny Allah subhanahu wa ta'ala. Afa-tsy zavatra anankiray antsoina hoe iblisy ihany no nandà tamin'ny fiankohofana tamin'ny Adama alayhi salam. Zany dia voatenin'ny Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'in illa iblisa aba wastakbar. Niankohaka avokoa ireo anjely rehetrarehetra tany an-danitra afa-tsy iblisa zay nandà ary nanambony tena tamin'izany fotoana zany. Mety anontany tena antsika hoe iblisa ve anjely sa inona? Ny iblisa dia tsy anjely fa jiny iblisa alayhi lana. Fa kosa izany iblis zany talohany nanamboarany Allah subhanahu wa ta'ala any Adama alayhi salam dia nisany mpanompo ny Allah ary manakaiky ny Allah subhanahu wa ta'ala ary tia tena manompo ny Allah indrindra izany iblis zany. Hanika ny valeur na ny lanja na voninahitra ny iblis napekariny Allah mitovy lanja amin'ireo anjely ary napetra ny tany an-danitra mihitsy izany iblis izany. Saingy rehefa nataony Allah hoe andaninareo miankohaka dia velim-pialonana iblis alayhi lana, satria ny voninahitra ambony nomeny Allah azy no heveriny fa izy no tena ambony indrindra, ka nandany fiankofana tamin'ny Adama ilay olombelona mbola manam-boninahitra mihoatra anazy tamin'izany fotoana zany, ka nandà izy. Rehefa nandà izy dia nantanininy Allah subhanahu wa ta'ala manao ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta min al-alin. Ory iblis, fa maninona anao mandà amin'ny fiankohofana amin'ny zavatra zay noariko namboariko tamin'ny alalan'ny tanako, moa vena manambony tena sanao anisan'ireo be voninahitra zay tsy azo kitikitena voninahitra ao. Dia namaly iblis alayhi lana tamin'ny fotoana hoe qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ory tompo Allah, za mahatsapa fa tsara lavitra mihoatra n'io zanak'olombelona zay namboarinao, satria za namboarina tamin'ny afo fa izy ireo kosa namboarina tamin'ny fotaka na tamin'izany tany izany. Rehefa niteny an'izany izy hitany Allah subhanahu wa ta'ala fa areti-po izany fialonana izany, dia norahany Allah subhanahu wa ta'ala niala tao amin'ny paradisa ary norahany Allah subhanahu wa ta'ala an'izany toerana misy azy tany an-danitra izany. Taorian'izay dia namboariny Allah subhanahu wa ta'ala imamantsika Hawa. Rehefa Adama alayhi salam natory na nipetrapetraka natory tao amin'ny paradisa, rehefa restory Adama alayhi salam dia nitsoahany Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ny taolan-tehezany Adama alayhi salam, dia namboariny vehivavy anankiray ary navelany natory teo akaikiny Adama alayhi salam. Rehefa taitra izy dia nahita vehivavy anankiray ka nanontany izy hoe man anty, iza ianao ry vehivavy?
de namaly Hawa manao hoe ana Hawa zao izy dia Hawa na Eva fahafantarantsika azy. De namaly Adam alayhi salam hoe limaza khulikt, inona no antony nanamboarany Allah anao? De namaly izy khulikt li askuna ilaika, zany dia namboariny Allah mba hiara hipetrapetraka sy hiaraka aminao ary anome ny fitoniam-po tranquillité ho anao re Adam. Eto dia lesona ray azontsika tsoana fa ny vehivavy dia namboariny Allah subhanahu wa ta'ala ho hanome ny tranquillité na ihany koa hanome fitoniam-po eo amin'ny lehilahy anankiray. Rehefa namboariny Allah subhanahu wa ta'ala mamantsika Hawa niaraka tamin'ny Adam ary nampidiriny tao anatin'ny paradisa, ary niteneniny Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ny Adam sy ny vadiny hoe mihinana ianareo amin'ny zavaboary, amin'ny zavatra rehetrarehetra, voankazo, ny sakafo, ninona rehetrarehetra ato anatin'izany paradisa izany, saingy zavatra anankiray norarahany tompo Allah subhanahu wa ta'ala azy ireo. De teneniny Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe wala taqraba hadhihi shajara, anareo dia aza manatona, aza mihinana an'ity hazo anankiray ty na ny voniny zany hazo zany, fa anisan'ireo mpanao tsindry hazo lena ny tenanareo nareo raha manao an'izany. Izay zavatra zay nampitandreminy Allah subhanahu wa ta'ala indrindra any Adam alayhi salam, saingy Iblisa alayhi lana rehefa nahita an'izany zavatra izany de iny mihitsy no lalana ny dirany tamin'ny Adam alayhi salam, satria rehefa voaroka izy tany an-danitra de nifanta izy tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala hoe zao de manomboka androany hitsangana fahavalony io zavatra zay namboarinao io sy ny taranany. Zany hoe manomboka nandroany Allah subhanahu wa ta'ala ny Iblis tao an-danitra de nitsangana ho fahavalony zanak'olombelona nanomboka tamin'ny Adama mandra-piafarany zao tontolo zao, satria nangataka tamin'ny Allah izy fa hoe ataovy izy zao no zava-mananaina maty farany indrindra eto ambony tany, de noekeny Allah subhanahu wa ta'ala zany. Fa teo kosa izy nifanta fa ho atoko zany zanak'olombelona izany, ho ariko ary miaraka amiko any amin'ny afobe. Fa Allah subhanahu wa ta'ala mbola niteny ihany koa na de ho arinao izy ireo, na de ho ataonao zavatra zay mahavery azy ireo, fa rehefa miverina mibebaka amiko izy ireo de sasapoana ianao tamin'ny asa zay nataonao, satria fafako ny fahotana izay vitan'izy ireo at-taibu min adh-dhanb kama la dhanba lahu, ny olona mibebaka amin'ny fahotana zay vitany de tahaka ny tsy nanotany Allah subhanahu wa ta'ala. Ka io teboka anankiray zay niteneniny Allah hoe aza manatona an'io voankazo voarara io nao, teo indrindra no nararotiny Iblisa alayhi lana ka nandezy tamin'ny Adam sy mamantsika Hawa tao anatin'ny paradisa, de niteny izy manao hoe ory Adam, hitanao ve fa io zavatra zay norarany tompo Allah subhanahu wa ta'ala anao io, ka io le antsoina hoe shajaratul khuld, ilay azo raha hoaninao ny voankazo io dia mijanona mandrakizay tsy mandalo fahafatesana anao fa immortel anao amin'izay fotoana izay. Ka rehefa nenan'izany Adam sy ny renitsika Hawa tahaka amin'ny voarebirebiny zany, ary voalaza ao anatin'ny Qur'an al-Karim ilay teny hoe voarebirebiny Iblisa ny raibentsika Adam alayhi salam, ka tafihinana tamin'izany voankazo voarara izany. Nanomboka teo de nahatsapa navesatra ny kibony ary te hivoaka, te hanao zavatra satria iny voankazo iny dia mamoaka an'izay zavatra izay, ka rehefa nahatsapa navesatra ny kibony rizy sy ny renitsika Hawa de teo teneny Allah subhanahu wa ta'ala ory Adam, tsy efa norarako ve anao tamin'ny finanana ty voankazo ty, aza manatona an'io, fa ianao dia nanaraka ilay teny shaitan sy voarebirebiny ianao, ka noho izany ampidiniko any ambony tany ianao sy ny renitsika Hawa. Teo dia nampidininy Allah subhanahu wa ta'ala tety ambony tany Adam, ary zany dia tamin'ny andro zoma, satria zoma no namboarany Adam, zoma nampidirina azy tao anatin'ny paradisa, ary zoma ihany koa namoana azy tao amin'ny paradisa tonga tety ambony tany. Rehefa nilatsaka tety ambony tany i Adam alayhi salam de nilatsaka tany Inde, fa ny mamantsika Hawa kosa rehefa nilatsaka tety ambony tany de nilatsaka tao Jeddah tao Arabie Saoudite. Ka nandeha izy ireo mifampitady de nifanena izy ireo tamin'ny tendrombohitra Arafa, tamin'ny andro Arafa izy mivady
ary nanomboka teo izy ireo dia nanao taoba tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, ary tsy vitany nanao taoba ihany koa fa nanao hajy izy ireo ka nampianariny Allah subhanahu wa ta'ala ilay teny anankiray. Satria Allah subhanahu wa ta'ala ny teny ao anatin'ny Qur'an manao hoe fatalaqqa adama min rabbi kalimatin fataba alayhi, nampianariny tompo Allah subhanahu wa ta'ala teny anankiray i Adama sy ny vadiny ary naverimberina an'izany teny zany ka noraisiny Allah ny taoba na ny fibebahana izay nataon'izy ireo. Anontany tena antsika hoe inona ary ilay teny nataony nampianariny Allah subhanahu wa ta'ala ny Adam, dia ilay teny malaza manao hoe rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Tomponay io nanao tsintsinina ny tenanay izahay tamin'ny alalan'ny fahotana na finanana n'ilay voankazo voarara, ka raha ohatra ka tsy mamindra fo aminay ianao, tsy mamela ny heloka ianao, dia anisan'ny olona maty antoka indrindra izahay ety ambony tany. Rehefa naverimberiny Adama alayhi salam sy mamantsika Hawa zany nandritra amin'ny fotoana maromaro, dia tamin'ny andro Ashura no nandraisan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ny fibebahany Adama alayhi salam. Ka zany natonga io andro Ashura ino lasa andro mpanavotana, andro pahasoavana ary andro fideranany Allah subhanahu wa ta'ala tamin'izany fahasoavana lehibe nandraisany Allah subhanahu wa ta'ala ny fibebahana nataony Adama alayhi salam sy ny mamantsika Hawa. Zay ngamba no ambangovangony na ihany koa fintipitinina ny tantarany Adama alayhi salam natomboka tamin'ny fanamboarany Allah subhanahu wa ta'ala azy ary ny afara tamin'ny fandraisany Allah subhanahu wa ta'ala any fibebahana izy ireo, niteraka izy ireo tety ambony tany ary natonga antsika mandraka ankehitriny tonga olombelona maro eto ambony tany dia taranaka avy tamin'ny Adama avokoa atsika rehetra. Zay ngamba no fandarantsika tamin'ity androany ity. Sorako anao nanaraka an'izany hatranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao ny tena kosa dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny herina an'io toy izao mitondra tantara vaovao ihany koa mahakasika ireo mpaminany izay voalaza sy voarakitra ao anatin'izany boky masina Al-Qur'an Karim zany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.